miseho ny ravitsara efa ho 300 taona nisiny teto amin'ny tokotanin'ny Lapany Mahazo arivo amin'Andriamatoa Eric Hong mpirakitra ny masovo Amerikanina. Izy ankehitriny ny loharana voalohany ao amin'ity masovoan'ny firenena matanjaka indrindra eran-tany ity miasa sy monina eto amintsika. Rehefa namotaniana ny momba ny mety ho dika politika an'izao fitsidiana izao izy dia tahaka izao no navaliny. Nous soutenons les efforts du Premier ministre de renforcer la capacité du gouvernement. Mbola sahirana Andriamatoa Eric Hong miteny frantsay iteny fitsidihana voalohany nataony tamina filohana androm-panjakana nandritra ny nateto azy raha toa ka efa zatra ny akadapa ny masovoan'ny Etazonia teo aloha akaiky ny filoha teo aloha. Ho an'ny Prime Ministre dia efa zava-dehibe izao fitsidihana izao. Hita zao fa niezaka atao amin'ny fanantonana amin'ireo solitena ny mpitondra Amerikanina ty amintsika dia misy voka-tsotsy kelikely ihany. Izao fanantonana izao dia zava-dehibe tokoatrany satria ataoko fa voalohany zao ny masovo Amerikanina no tonga meditra amin'ny Brown mpitondra fanjakana ty tetezamita ity. Tsy mitsitsitsy fitenenana mihitsy ny Amerikanina nanomboka ny taona 2004 nirodanany ny fitondrana teo aloha. Matetika izy ireny aza no adikan'ny mpanara-baovao ho fidirana amin'ny raharahatokantrano ny malagasy. Tsara ho fantatra nefa fa mbola Etazonia ny voalohany eo amin'ny fanampiana sosialy natao hatramin'ny tetezamita ity amin'ireo firenena naman'i Madagasikara amin'ny alalan'ny fanampiana tahaka ny USAID. Na izany koa aza nefa hita amin'ny sehatra hafa ny Amerikanina tahaka ny tontolo iainana sy ny fampianarana. Mbola andrasan'ny malagasy amin'ny gouvernemanta Amerikanina kosa ny famahana ohatra ny tsy fahafahan'ny Madagasikara mahazo tombotsoa intsony ao anatin'ny lalàna Amerikanina AGOA. Ny Amerikanina ihany koa dia manana ny heriny raha toa ka tena faniriany sy arak'izay itiavany azy ny famahana ny olana politika eto Madagasikara.